Miaravatsika rehetra rehefa herinandro faefatra toy izao araka mahazatra dia hoarahana sy ho fitinina aminao vetivety ireo asa rehetra fanatsarana lakozia tao anatin'ity volana ity mialohan'ny karakarana sakafo. Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Tany Michel tsika teo tany Ivandry dia tany amin'ny lakoziany dia tamin'ny tonga tao lakozia tonga dia tsisy ininy atao amin'ny lakozia fa tonga dia latabatra kely roa dia rindrina tonga dia maizina dia izao angamba nanaovantsika azy rindrina izany tsy maintsy ataontsika izay mampafotsy azy aloha voalohany indrindra mba hampazava an'ilay trano. Faharoa ilay latabatra dia efa hita mizongozona be asiantsika izay mampatsara azy hanaovana ny préparation n'ilay sakafo izany asiana plateau eo amboniny izy roa mihitsy izany asiantsika plateau eo amboniny mba hampatsara an'ilay latabatra. Fahatelo manaraka an'izay misy fiaraha-miasa miaraka amin'ilay madame Michel ihany izany hoe diovina tsara daholo ny manodidina, asorina daholo ny fako manodidina, mamboarina ny fil, asorina ny tranokala tsy ho latsaka ao anaty sakafo dia miverina vaovao-drana ilay lakozian'ilay madame. Izay no anaovantsika azy. Somary nanarisarotra ny fanatsarana lakozia madame Michel fa nefa dia tafavoaka tsara ihany izany ary izy tompony dia nahatsapa izany. Izany manam-pirofo fa na manao ahoana lakozianao na aiza ihany koa toerana misy anao dia afaka mandray anjara foana rehefa manana fomba fandro miavaka. Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Voaka tia tokotany kely izany tsika eto an-jaridaina eto ambanin'ireto palmier reto hanao famitinana sy famerenana kely ho an'ny hanitra tsika ao amin'ilay lakoziany dia hanitra fivetivety ary aloha anao an'izay tsika tsy fampaninanao Oui. Dia hitako ilay fatana gazy fa miondrika be izay ilay izy dia ho ampiakarintsika izay ilay travaux ataontsika voalohany ilay fanampiana telona ao omena anao izany ampiakarina ilay fatana gazy asiana ohatran'ny hoe support afaka nandrahoanao tsara afaka metrahana vilany koa eo akaikiny izay ny 1 2 nahita an'ilay fanapahana henanao sy ilay fanaovana an'ilay izy hitako ilay izy lofa kely sady plastika fanamboarantsika izay rato anamboarantsika ngedangeda ianao izinao planche matevina tsara ohatran'iny izy eo ianao manapaka hena. Fahatelo manaraka leo amin'ilay eo akaikin'ilay misy an'ilay gazy teo hitako daholo ilay varavaratra indrindra fa tena efa izy efa eo foana manokatra. Tia manao sakafo be ngainao? Tia manao ihany. Sa tena mpanao sakafo? Tena manandratsira aloha ny tena izy fa ny zanako ny tena manao azy. Aiza ny zanako? Aiza raha aloha présenté-ko vetivety ve cela avy? Ito ny zanako madame Anitra. Iza na rahalahy? Aiky. Ok, izy ny tena mpanao sakafo izy manaraka ny zana manao sakafo dia ho atao tsara izany ilay sakafo. Ao, merci Aiky. Ok. Izay Aiky ny zanako izany tena mpanao sakafo. Tena tia manao sakafo izy. Hitako nefa usé be ilay varavarana fa dia efa holokoantsika tanteraka izany iny. Na eo amin'ilay misy menaka ary aloma tsy izy io na lavable hitanao mipetraka foana ilay menaka fa ho ataontsika loko tonga dia mandalo fotsiny ny menaka sy ny rano sasana ohatran'izao dia vita. Izay angamba mety afaka hoentinay. Mety aminao? Mety amina be da be dia efa misaotra betsaka indrindra fa fanampiana lehibe ho an'ny fianakaviana rehetra izay. Miaro misaotra betsaka. Misaotra indrindra. Dia toy izao ary ny fiovana rehefa vita ny asa rehetra natao Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Hanao famitinana kely any navalina tsika. Izay zao moa navalina fa navalina tany amin'ny Ambatolampy Ambobo izany teneniko izany fa tsy Ambatolampy Atsirabe Ambatolampy Antehiroka ny navalina io tamin'ny zavon'ireo tao amin'ny navalina aloha tena tonga dia kely tena kritika kely mihitsy ilay lakozia dia ny zavatra hita voalohany koa efa somary efa tratran'ny charbon angamba ilay rindrina dia somary maintimainty fa izao nanaovantsika azy aloha voalohany indrindra lokoantsika tanteraka ny rindrina manontolo lokoantsika ny plafond dia mba mahazo sensationtsika hoe lehibe ilay lakozia. Faharoa mijery raha nijery teo amin'ny tanana antsika raha nahita an'ilay hitako teo na antony teto amin'ny sisiny teto daholo ny vilany
fanapahana ny sotro a ho amboarintsika tsara tarehy daholo izany zavatra rehetra izany. Asiantsika gadgety kely zany mipetraka eo amin'ny sisiny eo a, asiantsika korosy kely a dia afaka mametraka zavatra eo izy. Fahatelo a, rambitsy ny fotoana dia ho asiantsika etagera, asiany an'ireo poivre, sira, menaka sy ny zavatra rehetrarehetra kely, kojakoja kely manaovana an'ilay sakafo. Fahaefatra farany tena farany ho diovina ny ao ambanin'ilay paiasy dia avoaka aty ivelany fa asiany rano, izany hoe mety tsy tafaka hatrany amin'ny zareo angamba ny rano fa mety hoe mandeha amin'ny zinga izy dia aleo afindra aty ivelany izany ilay rano mba mampanaraka kokoa an'ilay lakozy tena kely. Izay ny afaka atao amin'ny navalina. Izay ary ny vita sy ny azo natao tamin'ny lakozy navalina. Hitantsika amin'ny sary izao ny fiovana. Ankasitrahana manokana ny Sanifer niara-ny asa nanohana tamin'ny fanatanterahana izany fanatsarana izany. Afaka mirosa amin'ny fikarakarana sakafo amin'izay ary tsika. Rabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana tonga amin'ny herinandro faefatra atao anatin'ny volana Jolay tsika. 4e émission zany hoe anao revisitage ny sakafo izay nataony ex antitsika ilay salade grecque sy ilay crêpe zany no revisitentsika ho plat anankiray miaraka amin'ny steak. Misy antony manokana izy no voasafidy satria ny telo izay niarana anao fandaharana tamin'ity volana ity dia samy nanao salady fa ny salady ny tena relevé riche ary misy soin kokoa zany ny préparation. Ny fiditsika ny viande rouge, filet de zébus na tranche fine izay ho hitantsika eo ny revisitage ny rehefa avy eo ho ampiarahantsika amin'ilay salady ilay izy ary ny crêpe ataontsika panier dia anaovantsika n'ilay présentation an'ilay salady. Izay antony izay zany no nisafiditsika an'io menu ka dia hiaraka amintsika zany izy mianaka androany, izany indray no hanao ny sakafo ary aty amin'ny lakozia ny Vatel restaurant ato amin'ny lakoziako izay andreketako zany no iarahanay dia ho aseho anareo izay revisitage zay. Andrayana izy mianaka androany zany hoe ex anitra mamany ato amin'ny Vatel restaurant no andraisanandro zareo ao anatin'ny lakozia izay endreketako dia ry zareo zany no hijery na hiaraka anao an'ilay sakafo amiko dia ho hitanareo ilay revisitage rehefa avy eo. Mandroso nareo ary. Yaiky. Ok, tonga izany. Mamanaiky madame Anitra. Tonga soa aty amin'ny Vatel restaurant dia falo mandray anareo ary falo mbola miarahaba anareo moa zany no voasafidy ny plat izay nataonareo no voasafidy ho revisitentsika ato androany. Faly moa zany izay mianaka hoe izay ny safidinareo toerana mahafinaritra be aty ary Vatel zany anisan'ny tena hoe renommé amin'ny resaka fanaovan-tsakafo eto Sotra indrindra. Ie. Dia fifaliana ho any mianaka ny hiaraka hikirakira sakafo aminao dia azo indray fitenena. Mahafinaritra be aty aminareo dia manantena fa mahafinaritra be ihany koa firahantsika androany. Ataontsika izay afinaritra an'io toy an'ilay efa natao tamin'iny dia tohizantsika androany ilay fiarahany. Mandroso nareo ary. Tamin'ny fotoana izay nandehanan'izy mianaka taty moa zany dia nisy lalao tato amin'ny restaurant Vatel dia nandray anjara tamin'izany aika mihinana burger ngeza be anankiray ao anatiny 20 secondes asa raha ho vitany. Triste. Putain, triste. Mijanona ato ilay izy. Tena tsy midina mihitsy. Tena mba. Tena tsy vita ty alovako miazana. Ilay chef nanao an'ity tena tsy vita ty Manaova tsy anaova tsy vita. Ty sakay. Fa ty steak haché ty tonga dia mijanona tsy natelina ninina. Vetivety kely ilay 20 secondes. Tena manam-pozina anao
Tsy voatery intsony. Misy sauce cocktail, des mescla, des tomates, oignon confit, des steak haché, et misy fromage. Tsy lany fona 20 secondes fa tena mihinana ny atsasany tena 20 secondes fotsiny ny atsasany fotsiny. Pas bon challenge le izy. Merci Vatel. eny ary hiditra amin'ny fikarakarana sakafotsika amin'izao miaraka amin'ny aiky mianaka aiky sy mamany zany plan zareo no revisité-tsika nampiasa viande de zébus zareo dia le filet de zébus no ampiasaitsika zany hoe carpaccio de zébus miaraka amin'ny gingembre confit ataotsika accompagné-tsika amin'ny salade grecque zay foron'izy roa le izy sy panier na crêpe zay zany le préparation ataotsika. Zavatra ataotsika voalohany dia tranchetsika manify kely ilay filet de zébus zany hoe carpaccio zavatra manty izy ity zay tena tsy dia mahazatra loatra fa masahatsika amin'le citron le izy arak'le resahantsika farany rehefa mitetika eny ozy izy tsika dia atao micontre amin'le fibre le izy ny antony raha ohatra makaty sens de fibre an'ity hena ty dia coupentsika sens de fibre iny rehefa mipetraka eo ambony vilia le izy dia ohatr'izao dia tonga dia manaraka ho azy le antsy zany manaraka an'le fibre dia mora tetehana ohatr'izay ihany le izy na hohanina zany dia miditra manaraka an'le fibre nifinao dia tsy maheno an'le hena mafy fa raha hohanitsika en sens contraire an'izay ty zany hoe hohanitsika mitsangana ohatr'izao dia lasa mitsaka amin'le fibre tsika zay zany le teknika kely amin'le découpage na filet de découpage na viande na filet io na tranche fine zany dia mety daholy le tomatetsika tamin'ny farany tamin'ny rahantsika farany tonga dia nitetehantsika entier astuce anankiray rehefa mampiasa tomate dia tsy maintsy esorina aloha le pédoncule ny ilazantsika n'ity misy tahony ity izay sarotra diovina be izy ty na dia efa ny désinfecté-tsika ara le tomate asiana croix kely izy dia alefa ao anaty rano mangotraka ampagotrahana ny rano dia arotsaka atsika ao anaty rano mangotraka eo amin'ny 15 à 10 secondes fotsiny seconde alefa atsika kely ao anaty rano le tomate zany hoe vao nangotraka ty rano ty teo dia ampagotrahana kely ny tanjona atsika mandefa an'le izy ao dia analan'le hodiny satria iny pellicule iny hodiny iny zany anisan'ny zavatra tsy comestible zany hoe tsy levona mihitsy iny na hohanitsika dia amin'izay fotoana izay zavatra tena hoe maivana tokoa zany no hohanitsika amin'izay fotoana izay tsy masaka ty akory satria tena fraction de seconde ohatr'izay izy ny ao anaty rano mafana dia alaitsika atao ao anaty rano mangatsika rehefa avy eo rehefa mahazo n'izay hafanana izay izy dia tonga dia mangatsika ampangatsiahana aingana izy dia amin'izay fotoana izay zany mora kokoa manala n'ity hodiny ity iny le miala iny miala zany iny hodiny iny dia mahazo tomaty iny le hodiny iny tenareo iny le ohatra ny pellicule iny tena hoe tsy comestible amin'ny filazantsika azy aty amin'ny sehatry ny fanaovan-tsakafo dia esorina mora fotsiny manta tanteraka io fa manala an'le fibre ameko ny ianitra angamba manala ny fibre iny dia ohatr'izay ihany ny poivron ny poivron ihany koa zany dia misy an'iny ohatry ny pellicule kely iny eto amin'ny sisiny ahoana indray système fanalana azy ny système fanalana an'iny indray zany mba hamora le vononan'le poivron voasasa madio tsara le poivron dia hosoratsika menaka kely hosoratsika menaka le poivron hosoratsika menaka izy dia atsofoka atsika ao anaty laforo rehefa aveo hitatsika le résultat fa miala ho azy le pellicule iny dia mahazo poivron
tena hoe le nofony fotsiny zany nohanina amin'izay fotoan'izay. Amin'izay fotoan'izay izy tsy atahorana hoe maina somary miova maintimainty ny lokony rehefa avy eo fa ny objectif atsika hanalan'le pellicule ty ivelany a mba hinanantsika poivre maivana. Iny le pellicule iny mahatonga an'le olona rehefa mihinana poivron dia indraindray ohatra ny mandrezatra kely zay satria tsy levona mihitsy iny zany. Ka mity atsofiky aiky ao anaty lafaoro a mandra-piandry ny fahavitany tsika mpanaraka fandaharana tonga amin'ny herinandro fahefatra atao anatin'ny volana jolay tsika 4e émission zany hoe anao revisitage ny sakafo izay nataony X antritsika ilay salade grecque sy ilay crêpe zany no revisitentsika ho plat anankiray miaraka amin'ny steak. Misy antony manokana izy no voasafidy satria ny telo izay niarana nanao fandaharana tamin'ity volana ity dia samy nanao salady fa ny salady ny tena relevé riche ary misy soin kokoa zany ny préparation. Ny vidintsika ny viande rouge, filet de zébus na tranche fine izay ho hitantsika eo ny revisitage ny rehefa avy eo ho ampiarahantsika amin'le salady le izy ary ny crêpe ataontsika panier dia anaovantsika n'ilay présentation an'le salady. Izay mandrosinareo ary ok tonga zany mamanaiky madame Andry tonga soa aty Avatel restaurant dia faly mandray anareo ary faly mbola miarahaba anareo moa zany ny voasafidy ny plat zay nataonareo ny voasafidy ho revisitentsika atondroany. faly moa zany zay mianaka hoe zay nisafidinareo toerana mahafinaritra be aty ary Vatel zany anisan'ny tena hoe renommé amin'ny resaka fanaovan-tsakafo eto Madagasikara. Dia fifaliana ho anay mianaka ny hiaraka hikirakira sakafo aminao ato dia azo day fitenena. Mahafinaritra be aty aminareo dia manantena fa mahafinaritra be ihany koa fiarahantsika androany. Ataontsika izay afinaritra an'io toy an'le efa natao tamin'iny dia tohizantsika androany le fiarahany. Mandrosinareo ary. Zavatra ataontsika voalohany dia tranchetsika manify kely ilay filet de zébus zany hoe carpaccio zavatra manty izy ity zay tena tsy dia mahazatra loatra fa masahantsika amin'le citron le izy arak'le resahantsika farany rehefa mitetika eny ozy izy tsika dia atao micontre amin'le fibre le izy raha hohanitsika en sens contraire an'izay ty zany hoe hohanitsika mitsangana ohatr'izao dia lasa mitsaka amin'le fibre tsika. Astuce anankiray rehefa mampiasa tomate dia tsy maintsy esorina aloha le pédoncule ny ilazantsika n'ity misy tahony ity izay sarotra diovina be izy ty na dia efa ny-désinfecté tsika raha le tomaty asiana croix kely izy dia alefa ao anaty rano mangotraka. Ny tanjona antsika mandefa an'le izy ao dia analan'le hodiny satria iny pellicule iny hodiny iny zany anisan'ny zavatra tsy comestible zany hoe tsy levona mihitsy iny na hohanitsika dia amin'izay fotoan'izay zavatra tena hoe maivana tokoa zany no hohanitsika amin'izay fotoan'izay. Atao ao anaty rano mangatsiaka rehefa avy eo ampangatsiahana aingana izy dia amin'izay fotoan'izay zany mora kokoa manala n'ity hodiny ity. Poivron ihany koa zany dia misy an'iny ohatran'ny pellicule kely iny eto amin'ny sisiny. Ny système fanalana an'iny indray zany mba hamora le vonon'le poivron voasasa madio tsara le poivron dia hosorantsika menaka kely hosorantsika menaka le poivron
soratsika menaka izy a dia atsofoka atsika eo anaty laforo ny anaovantsika n'le concombre indray izy voasana le izy fa kikisana ohatran'ny sakamalao dia rehefa avy eo a tetehantsika rehefa voakiky le izy dia zaraintsika roa dia tsoahantsika amin'ny pépin dia zay vao découper antsika ilaintsika le sakamalao maserentsika miaraka amin'le hena rehefa avy eo a dia ilaintsika ihany koa izy a atao confit kely zany hoe accompagnement an'le carpaccio zay ataontsika rehefa avy eo mahatsara kokoa an'le récipient na cuivre tsara ampitaina ho an'ny mpanaraka amin'ny fandaharana ny cuivre rehefa mafana tonga dia miparitaka stable be ny hafanany correct kokoa zany ny cuisson asitsika siramamy kely le izy raha ny tena izy tokony ho atsasaky ny lanjan'le gingembre ny siramamy milona kely ohatr'izay izy a ny efen'ny siramamy iny rehefa eo mamoaka an'le rano anatin'le gingembre dia rehefa avy eo a mahazo gingembre ritra tsara tsika zay le hoe gingembre confit avelantsika iketrika eto ambony afo eto somary atao feu doux rehefa mahandro confit dia aza manana tendance aroarona le izy fa manjary mivaingana le siramamy fa ny lapoaly no ahetsiketsika tonga an'izay teknika kely fitazomana izay vita chef le tongolo vita le tongolo dia afaka mitetika voatabia indray hanitra zany a le nanaovanareo anazy a dia esorintsika ny pépin indray tsy dia tena hoe comestible loatra fa côté présentation tsy dia tsara loatra mahita an'le izy a eny ambony vilia za manohy an'le fitetehana an'le hena ihany a rehefa avy eo a miaraka maserentsika le izy rehefa mirécupérer jus de citron matetika tsika tonga dia manapaka ohatr'izao fa ny tena azahoana rano indrindra mialy ny sisiny iny a dia mialy ito a dia mialy ito anankiroa ito mora kokoa manala an'le pépin rehefa avy eo le voaniny a dia tonga dia potserina atsy ohatr'izay koa le citron anankiray tonga dia ararako ato tonga dia ato jereo fa mahazo rano mibetsaka kokoa tsika sady zany hoe ho aparitatsika eo ambonin'le hena fotsiny iny rehefa avy eo rehefa misy kely fotsiny eo ambonin'io hena io dia efa mataontsika hoe miditra any anatiny iny a tsy dia tena hoe manamasaka moa zany ilazantsika azy satria raha vao miteny hoe masaka dia tokony hisy cuisson zay tokony hisy cuisson zay fa marinady arak'le marinadyntsika tamin'ny farany hoe nasiana tongolo gasy sakamalao fa ity indray zany a tonga dia marine antsika amin'ny jus de citron sy huile d'olive le izy a dia asiantsika an'le gingembre kely mba hamanimanitra azy ihany vita tetika ny henantsika vita ny jus de citron a io ny huile d'olive a sira sy dipoavatra ny assaisonnement ampiasaintsika dia asiantsika thym misaotra ny haikitsika niaraka nanao sakafo teto a omentsika lalana izy satria mbola misy andraikitra hafa sahaniny a dia izahay sy mamany haiky moa zany mbola hanohany ny fikarakarany ety ihany zany hoe le astuce tiako apotra dia hoe nasitsika sira le izy a ny antony tonga dia levona le sira ao anatin'ilay ronono anankiroa ny nampiasany hanitra tamin'izay a jaune d'œuf anankiroa zany hoe esorintsika ny tapotsiny a dia asiantsika tamenany ny antony mora kokoa ny azahoantsika couleur an'le pâte à crêpe rehefa avy eo tonga dia afangarotsika reto incorporena tsikelikely le ronono dia tsisy riskana mitambongambongana na grumeau tsika rehefa lefa tsikelikely le izy satria raisiny lafarina tsikelikely le liquide raha io quantité anao io dia ataontsika hoe 2 cuillères à soupe angamba ny ilazantsika azy vita amin'ny pâte à crêpe kely ihany ty moa le ndraisantsika tamin'ny farany hoe azavadika le crêpe raha tsy mahita tracena doré anao aty amin'ny sisiny hop
avadika iny le tena tsy haiko mihitsy a zay anao corbeille-tsika na panier dia apakatsika forme ohatr'izay le izy ohatran'le ny rahantsika farany fond zany salade tsika salady izy a frisé ny ilazana an'ity ohatran'ny karazany telo mihitsy zany karazana telo mescle salade. de salade moa zany ny tena filaza maty aminazy ty le concombre a poivron ny tena tsara fotsiny tsy atao mifanakaiky zay zavatra mitovitovy loko fromage de chèvre no ampiasantsika raisitsika le carpaccio a asiatsika capre kely a ko condiment ihany koa le confit de gingembre fromage dur izy ty zany a somary efa bebe taona ihany ty fromage ty a roussinalain zany a décoratif kely renforcena kely ny citron filehana huile d'olive kely vita ny dressage-tsika io zany le hoe carpaccio des ébus miaraka amina confit de gingembre panier de salade grecque zay zany ny sakafotsika androany tonga eto amin'ny dégustation tsika zay safidy moa zany ny sakafo natao zay sakafo nataony anitra sy aika tsara be le complicité a de tonga amin'ny fotoana nanatsarana nataontsika hoe nanovana an'le sakafo a neny zareo no safidiko tam'le izy a vita ny nahandronay a ary roso amin'ny fanandramana izy indray zany zao no manandrana de miandry ny retour avy any amindray zany le gingembre confit angamba ny anomboako azy satria iny ny tena mbola tena tsy tsara de tsara mety amin'le vaninandro ririnina tsara mihitsy mafana tsara zay mihitsy ny antony iny anandrana an'le carpaccio zay faran'izay tiako ay tena anisan'ny mpakafy carpaccio ianao ary ezaky ny anao an'ity indray zay dia ho tsara ny chef indray amin'izay fotoana izay fa raha saumon angamba ny tena saumon zany tonga de faratapony mihitsy zany raha zany ny atao tsy hitako toany izay lazaina sady mety amin'ny mpanao régime tsara ara-pahasalamana tsara izy raha hena salama salama tsy maintsy azo antoka ny vitanana anazy mividy amin'ny hena azo antoka dia mety tsara tena tsara daholo izay andramana chef a mifarany eto ny fandaharantsika ambetraka ny mandram-piona kopatanana ho an'ny mpanaraka amin'ny fandaharana dia amin'ny manaraka indray tsika mioneto a manasanareo andray anjara hatrany amin'ity fandaharana aodinareo ity izay ahafahantsika mifanakaiky kokoa amin'ny tontolo fandrahoan-tsakafo dia mbola mamerina amin'ny fisaorana zany chef fa nahazo lesona vaovao indray androany momba n'le crêpe indrindraindrindra mba le amin'le azahoana an'le dorure dia amin'le fanaovana an'le esthétique an'le panier présentation dia saotra indrindra dia mbola amerina an'io iaraka ihany koa tsika akasitraka ie saotra indrindra tompoka elomo Quer ser fou, não?